Lateny Andry Rajoelina mampanay ny fahasalaman'ny saina hoy ny GNZ. Etsika tsy manaiky lembenana mbola vonina noho nytolony ireo tanora sy ireo mpirenena na eo azany herisetra. Fadi-tsairanana, fandraran'ny fonja, fahasalamana iroso amin'ny fitokonana vaovena. Manatitra ny araba tombo-kilasy tombo-vavy tonga sy anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasako anao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany makasika ny raharam-pirenena misy fikononana ady hatrano ka tsy azo ekena intsony ny zava-misy ho ireo ray aman-dreny nahitana jeneraly misotro ronono miisa roa, profesora roa miantso ireo olobe rehetra izy ireo hijoro hiaro ny tanindrazana namaly ny antso nataon'ireo tanora mba hijoroana ho an'ny etahitam-bahoaka sy ny hoavin'ny firenena ihany koa izy ireo. Germaine Mejanary Taiziny. Tsy azo tazany potsiny izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ary raha mitoy dia aina ho zava-dozagoavana hoy ny teo anivo ny komity mitaky ny fanarenam-pirenena. Efa misy fikononkonona ady an-trano noho ny fitiavan-tseza ka tsy azo ekena intsony ny zava-misy. Miantso ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena arak'izany ity fikambanana ahitana ny jeneraly misotro ronono Ramakavelo Désiré, ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha, ny jeneraly misotro ronono Razakarimanana Ferdinand, ny profesora Raymond Ranjeva ary ny profesora Ralson Roger mba ampiona ireo olobe rehetra eto amin'ny firenena hijoro hiaro ny tanindrazana sy ny fitakimbahoaka ka hiroso amin'ny fitoniana. Komity mitaky ny fanarenam-pirenena fanambarana eo anatrehan'ny zavatra lolovan'ny firenena izay mifanohitra amin'ny andro iraisam-pirenena omaly 2 oktobra 2024 journée internationale de la non-violence. Manoloana ny zava-misy miteraka korontana sy savorivory eto tanindrazana izay tsy ahitam-baolana ka ahina izotra makany amin'ny faravan'ny fiarahamonina sy ny firenena ary atahorana hiteraka ady an-trano. Izahay komity mitaky ny fanarenam-pirenena KMFP dia manao izao fanambarana izao. Manao antsoavo amin'ireo ray aman-dreny sady olobe eto amin'ny firenena ihany koa izay voatonona anarana manaraka etona. Andriamatoa Général Ramakavelo Désiré, Andriamatoa Général Razakarimanana Ferdinand, professeur Raymond Ranjeva, professeur Ralson Roger mba hiantso ny ray aman-dreny rehetra eto amin'ny lafivalon'ny nosy hiaraka hijoro hitady vahaolana andamina sy anarina aingana mba tsy handehanan'ny firenena makany amin'ny faravana sy fahampitena. Tany misy olobe tsy miady zaza. Nanamafy ireto ray aman-dreny fa hijoro izy ireo araka io antso io. Miantso ireo ray aman-dreny rehetra misy eto amin'ny firenena ihany koa izy ireo hitsangana ka hiaro ny tanindrazana. Tany manan-karena ny Madagasikara kanefa dia fahantrana lalina no iainan'ny malagasy eto izay tsy azo ekena intsony hoy ny fanazavana. Marina tokoa fa ireo tanora zanaka miantso anay ray aman-dreny izay heverina manana traikefa eo amin'ny fiainam-pirenena. Namaly n'izany antso izany satria inona moa ny maharay aman-dreny ny ray aman-dreny raha misy fangatahany zanaka ary inona moa ny maha-amin'ny ohatran'ny zanaka ary zany namalinay ny antso tompoko ary indrindra ao ihany koa ny fitiavan-tanindrazana iombonana izay hoe tsisy mihitsy malagasy raha mbola manana raha mikoriana amin'ny malagasy azy aniren'izany hoe Madagasikara ilendika. Tany manan-karena men'Andriamanitra Madagasikara tokony hianoka an'izany haren'izany ny malagasy manontolo. Vonina tanteraka hiaraka amin'ireo zanaka, hiaraka amin'ireo ireo ankizy sy ny mpitolona rehetra hijery ny vahaolana fa tena sahirana vahoaka malagasy ary isika rehetra na nareo mpanao gazety na ny mpianatra na ny mpampianatra na ny rehefa hery velona eto amin'ity firenena ity dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetra ahafahana mametaka izany firenena izany eo amin'ny toerana izay tokony misy azy nefa ny tsy tonga amin'izany fotoana izany amin'izao fotoana izao. Andrasana arak'izany ny toyiny.
Malona ireo antso samihafa dia manaiky ny tarika ny fifampidiniana ho famahana ny olana eto amin'ny firenena ny FFKM raha ny fanambarana nataony androany isy ny andrombavaka ho an'ny firenena ny alahady ho avy izao izay tary ny FFKM hoarantsika ary ny makasika izay fanambarana izay. Fiambonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ny FFKM fanambarana ho aminareo any amin'ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy Tompo ary ny fiambonana mifanahy masina. Maro ary eo ankilafikery eto an-toerana sy avy any ivelany no mangataka ny FFKM hitarika fifampiresahana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ary no ny antso mety efa amin'ny fiangonana sy araka ny fanampitaina tamin'ny fanambarana ny 20 septambra 2024 ny isian'ny fifanantonana sy fifampidiniany rehetra. Ny FFKM dia vonona hamaly zany antso zany ka hijoro ray aman-dreny mpanelanelana araka ny voalaza ao amin'ny Matio 5:5 hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no antson'Andriamanitra hoe zanany. Ny FFKM dia manokatra varavarana enonany rehetra mba hatongavana amin'ny fifampidiniana. Mba hisian'ny fanakalozan-kevitra nefa dia tena ilaina ny fitoniana. Manomboka izao dia tanina ny fiangonana rehetra manerana nosy sy ny any ivelany mba hitondram-bavaka ny firenena, indrindra anokana ny alahady 5 oktobra 2022 ho androm-bavaka ho an'ny firenena. Ombantsika mandrakarivany ny tompo natao teto Antananarivo ny 7 ny volana oktobra 2022 amin'ny anaran'ny FFKM. Mifandraiky amin'izay vaovao izay miantso fandraisany 10 andraikitra maika ireo reservista mba hanao fanambarana androany manoloana ny raharaham-pirenena tandindondoza ny firenena ankehitriny hoy izy ireo ka mila fandaminana aingana tsy hatongavana any amin'ny ady an-trano. Toy izao ary ny fanazavan'izy ireo. Reto izahay reservista manao antso avy aminareo folalonda ray aman-dreny zoky zandry manao antso avy satria tandondoza ny firenetsika. Antony tako noraikitra ny gera civile ka noho izany dia izany nanaovana antso anareo folalonda mba hijery sy hitondra fandaminana zay zavatra zay faran'izay aingana satria na ny an-daniny dia anareo, ny ankilany dia anareo ka noho izany dia raisy ny andraikitra faran'izay aingana fa raha izao no mitoy dia gamba ataoko hoe dirandoza ty firenetsika ity alahery andao ry zoky be folalonda ry rala zoky zandry mila famonjeny Madagasikara faharoa manarakaraka an'izany mila olona lavitry ny kolokolo ary mila olona tsy tia zany erim-pamiretan'izany ary mila olona tsy tia gisagisa fa mila olona matahotra an'Andriamanitra sotra atao. Tsotra ihany sy na filaminana eto amin'ny firenena dia ny fametram-pialana ny filoham-pirenena ankehitriny fialana moramora hoy ny filoha nasionaly ny Antoko Maheva androany tsy resaka seza intsony ity fa aim-pirenena noho izany mpamadika vahoaka izay sametraka praiministra sy hiditra anaty governemanta hoy ny fanamafisan'izy ireo. Germaine Menjanary, Taiziniana. Miamitombo hatrany ny fienjanana ara-politika sy ara-sosialy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manomboka amin'ny fitakiany ny mpandrarany fonja, ireo eo anivon'ny fahadiseranana sy ny fahasalamana. Eo ihany koa ny etsika fitakiany vahoaka andalambe izay samy mitodika amin'ny teny iray andro dia ny fialan'ny mpitondra. Tsy ny forona tanatin'ny iray andro ny krizy ankehitriny fa nipoitra ka niotrika noho ny olana ara-sosialy toy ny fahatapahan-jiro sy ny rano, ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahatsapan'ny olona fa tsy mamaly ny filana intsony ny fanjakana. Miantso governemanta iraisana ny mpitondra saingy samy mitsipaka ny hiditra amin'izany ireo mpisehatra politika. Ny fialan'ny mpitondra no takiny
ary tsara ho azy ny mandray izany fanapahan-kevitra izany hoy ny antoko maheva. Tsy mifanasorana minisitra no ampandeha ny jiro sy rano ary tsy mifanoloana ny gouvernemanta izay lazaina fa hoe fisokafana isokatra amin'iza no atao hoe vahaolana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny anazy zany dia tsotra rava tompoko ny androm-panjakana rehetra eto amin'ny tany sy ny famizahany tsony tsika zao fa vaninandro fandraisana andraikitra. Le fandraisana andraikitra tsotra fotsiny ady ity ny miaramila no andray andraikitra prise de responsabilité anavotana ny firenena. Zay zany ny zavatra atsipiketo satria efa miteny hoe sao de efa mono eto sika na isy ny explosion sociale io izy io fa mipotra izy ny tompony araikitra am'izao tanora ve mitaky samy mpanao politika. Raisina ho fahavalo-bahoaka izay sahirotsaka ao anatin'ny gouvernemanta io ho hiatrano ny antoko maheva mazava ny fitakiam-bahoaka ary femba tsy resaka seza tsony ity fa resaka fanavotana Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra ka tsy haiko zay manana fomba fijery hiditra amin'ny gouvernement io mijoroka sanareo hoe za de membre ny gouvernement izay fisokafana satria tsy izay tsony ty zavatra ty fa na gouvernemanta izany eo na izany hoe tsy avaolana intsony an'ity firenena ty. Nanamafy hatrany ity antoko politika ity fa ny fametrahampialana antsitrapo no safidy mora sy tsara indrindra ho an'ny Rajoelina. Tsy mariky ny fahalemena izany fa mariky ny fahendrena sy ny finiavana ampitsahatra ny fikorotanany ho hiatrany ny fanamafisana. Miantso ireo mpikatroka rehetra ao amin'ny mielipatrana manerana ny Madagasikara andray anjara amin'ny tonona ny rodoben'ny mpanohitra na ny RMDM. Takin'izy ireo ihany koa ny amitsorana tsy misy atakandro ireo olona nosamorona nandritra ny hetsika sy ny tsy ampidirana azy ireo amponja. Manohana tanteraka ny tolona ataon'ny tanora ny RMDM ary miantso fivoriana maika ahitana vahaolana ho an'ny krizy lalina mianjady amin'ny firenena. Tati-pavony Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny ny ary tanjona. Mitaky ny amoahana tsy misy atakandro an'ireo olona rehetra nosamborona nandritra ny hetsika ny rodoben'ny mpanohitra na ny RMDM izay nanambara fa hamaly ny antso sy ny kikika ny vahoaka ao anatin'izao vanim-potoana iaina ny malagasy izao. Miantso an'ireo mpikambana RMDM rehetra miparitaka manerana ny Madagasikara andray anjara amin'ny tolona ihany koa ny RMDM foibe ho hiatrany ny fanazavana. Eto no hamalinay ny fahavonona ny RMDM tanteraka hamaly ny antso sy ny kikikany rehetra manoloana an'izao tontolo izao satria milaza ny olona fa tsy hita ny RMDM tsy hita izahay dia manome toromarika izahay ho an'ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara mba ho vono ho sary hijoro ho amin'ny fanavotana ny tanindrazana. Tsy adidin'olo ray tsy adidin'antoko anankiray fa adidinao adiditsika ny miaro ny tanindrazantsika. Miangavy an'ireo mpandrarano fonja rehetra manerana Madagasikara satria tsika natao hiaro ny zon'olombelona efa tery ny ao am-ponja efa be zay zavatra misy zay mba tsy handray ireo zay samborina avy ety ivelany ndraiky ampidipidirana fahatany. Mila mametra-pialana aloha i Andry Rajoelina mialohan'ny firosoana amin'ny fifampiresahana sy ny fitadiavana vahaolana ao anatin'izao krizy lalina mahazo ny firenena izao ho hiatrany ny mpikambana eo anivon'ny RMDM mba hirosoana amin'ny fanorenana ifotony. Mikasika an'ireo règle de jeu de la démocratie na le ataonao hoe socle démocratique dia ny constitution, code électoral, loi sur les partis, code de communication ary ny corollaire rehetra mikasika ny démocratie sahala amin'ireny ordonnance 60/082 mikasika ny liberté publique ireny ilaina anaovana ady hevitra tsara tsy fanoliany ireny rehefa miala ny Andry Rajoelina masaka tsara arafitra amin'izay ho texte ifehan'ny démocratie to Madagasikara zay vao milingilingy miroso amin'ny élection tsika dia amin'izay fotoan'izay zay lany eo loavina tapony loha. Manohy ny adidy sy andraikitra noraisina teto amin'ny firenena ny RMDM raha ny fanamafisana hatrany miantso fivoriana maika entina mamany olana misy eto amin'ny firenena ny RMDM izay manohana 100 isan-jato ny tolon'ireo tanora ho an'ny tanindrazana.
mila verina amin'ny vahoaka ny fahefana satria ny vahoaka no Andriamanjaka ho ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry izay mitaky ny famelana ny rehetra ny hevitra ankalalahana. Nanameloka ny fanitsakitsana ny demokrasia sy ny zo fototra ity olom-boafidy ity ary nanamafy fa tsy tokony tantana intsony ny firenena ny mpitondra ankehitriny noho ny famotehana ny firenena. Fanampanazavana eo amin'ny sariny ny Artanjona. Amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ankalalahana no amantarana ny etaitapon'ny mponina ho ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry, ny vahoaka no Andriamanjaka ho ny fanamafisana ka tokony averina amin'ny vahoaka ny fahefana. Isan'ireo tazana nanamafy ny hetsika tetỳ Akatofotsy ity olom-boafidy ity. Manoana ny tolona sy ataon'ny vahoaka dia zavatra anankiroa ihany no tedavina amin'izao tolona izao. Ny voalohany dia aleo ny vahoaka iteny ankalalahana eny an-kanja. Dia eo nareo nareo mpitondra maheno izay tiany vahoaka tenenina hoe zao no tedaviny, zao no alany, dia aleo hiverina ny vahoaka ny fahefana fa vahoaka no Andriamanjaka ary mpindrina daholo ny mpitondra. Rehefa osa ny vahoaka hoe miala rakoto na miala rasoa dia miala. Rehefa osa ny vahoaka hoe miala ny rafitra zao na rafitra zao dia miala. Satria zao fotoana zao ny verenana aty amin'ny vahoaka ny fahefana fa izy no mamy an'izay. Ny faharoa dia tsotra. Rehefa miteny eny an-kanja ny olona eny amin'ny kanjan'ny demokrasia na eny amin'ny 13 mai vohitsakitsaka ny demokrasia sy ny zo fototra eto Madagasikara ho hiatrany député Totosoa ka tsy tokony tantana intsony ny firenena ny mpitondra ankehitriny raha tsy misy fanovana dia vao maika hiamafy ny tolona. Mbola tsy nisy tolona toy izao teto Madagasikara satria akoatra ny firaisan-kina sy ny fifanampiana eny an-kianja dia 2 andro dia efa nahala minisitra ary 4 andro naongana gouvernemanta. Dia tsotra ny faharoa, nisy olona teto tsy nalaza ny demokrasia tsy nalaza zany hoe fanjakana handalana tsy mba mitsinjo ny zo fototra ho an'ny vahoaka izay tsy nanome jiro, ny rano, ny vidim-piainana, ny fampianarana tsisy manjary dia tedaviny vahoaka dia tsotra hoe tsy tokony izany mpitondra izany intsony ny tantana nyity firenena ity. Izay zavatra anankiroa izay zany no tedaviny vahoaka. Fa rehefa tsy misy izay dia mitohy foana ny tolona ary vao maika amaivay eran'ny Madagasikara satria jerevinareo tanam-polony ny vahoaka fa dia mpitandro ny filaminana ve mamono ny vahoaka, mitifitra ny vahoaka ao anatin'izany. Koa eto ny tenanay dia maritana ny vahoaka mandeha am-pilaminana ny tolona izay atao, ny tolon'ny tanora. Tsisy tolona mbola ohatr'ity hatramin'izay teto Madagasikara. Faharoa andro dia mahala minisitra, 4 andro dia maharava prime ministre sy ny gouvernemanta. Ka amin'ity fotoana ity zany dia efa mahafaivay tolona ka sasany dia mangataka hoe raha misy ny fahindrena dia tokony ametra-piarahana zao fitondrana zao. Miditra amin'ny dingana vaovao ny tolona manoloana izany, miantso ny mpitondra anaja ny safidiny vahoaka sy hanokatra ny fahalalahana maneho hevitra. Mitohintolona ny vohitra izany nandritra ny hetsika tany amin'ny faritra sasany androany nafana ny tao Majanga. Nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filamenana sy ireo mpanao fitakiana. Olona iray voatifitra teo amin'ny tendany, nisy hafa naratra ihany koa vokatra izany. Fanadihadiana. Ny toy androany dia be am-pilaminana mitaky ny fametra-pialany Floand Rajoelina nataon'ireo mpianatra ao amin'ny oniversiteny Manday miaraka amin'ireo olon-tsotra maro tao an-toerana. Nofaranana tamin'ny kabarin'ny fandimbiasana atao amin'ny kianjan'ny demokrasia monjajaonina izany. Mitontolona ho izy ireo ary tsy mijano raha tsy tratra ny tanjony. No mafisina ireo mpianatra nandritra izany ihany koa fa tsy nandefa solotena tamin'ny fionana izay nampanatsoan'ny filoham-pirenena ny mpianatra ny oniversiteny Manday. Izay olona mitondra ho solotena ny oniversiteny Manday ka namonjy izany fionana izany dia mpisantoka raha nambaran'izy ireo ny maraina teo. Amin'ny litorali sila esasy temario pastuliara eo. Nareo mpitondra pastuliara tao dia efa manomboka androany efa mialasa andrany. Faharoa fahatelo zao izahay dia manambara aoka tompoko itsika mpanao politiky tsy ho teatena ka hanenjy olo hatsetiko tsy misy fotanenjy olo na rakoto na rabe.
aoko mba samby hiaraka ny mpianatra rehetra fa tsy hosaratsarahana ohatran'izany ka dia mampitandrinao zahay andriamatoa sotra be ny faculté de médecine. Mitohy ny tolonantsika ary isika tanora dia mitady rafitra vaovao. Tsy olo raiky ro takitsika hiala fa io système io mihitsy ny ro miala. Mijaly vahoaka malagasy toy anaovanareo azy ka ino mba fampiresafa io nareo miliara mbao anatinareo mianatsy ivelany agnaty zahay maty atoa fa maharary ny firenena ary simba ny hoavinareo zay fahatsapahanareo zay no nahatonga anay ray aman-dreny lafa nikoikinareo nivondrona amin'ny atao hoe hetsiky ny olom-pirenena mitaky ny fialany andro Rajoelina na hopa miala Rajoelina. Hay ao amin'ny mpanolotsaina ny commune urbaine ny Toliara dia hanao délibération fa azo ivorina ny eto amin'ny kianjan'ny demokrasia. Zay ny nomeny lalàna anay miantso anareo nareo zay nifidy anay miantso anareo anaky iabiaby manerana ny fokotany Atiliara etoa miantso anareo mpiasa mpanjakana hanatevin-daharana zay maharare anatsika retoa tseketsika ikonta base reo tanatsika toy tsika markizao mila fanomzarana anjarajoely ka matahotsy intsony. Tany Mahajanga kosa indray niala tao anaty campus ireo mpianatra namakivaky ny tanàna ary niazo ny lalam-pirenena faifatra hiazo ny tanan-dehibe saingy noravainy mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsy-dranomaso. Lehilahy iray amperinasa nanamboatra trano voatifitra teo amin'ny tendany nandritra ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana. Efa nazo fitsaboana sahaza azy eny amin'ny hopitaly Androva ilay voatifitra ary nisy olafa naratra tamin'ny hetsika ranoloha ranom-baovao samihafa. Zay miasa amin'ny samy-tenay ary zay miasa zay olo tsy naninona fa le asany avao nataony dia le mpianatra zany avokany mitolona le zavatra hotolomindreo dia nilefa nampiasany tenay reo rehefa reo nilefa anema le azondreo nilefa dia nitsofoka anatin'ny tranony koa zay dia ty izy tsy nilefa misy fa amin'ny vodomanga zay foana satria ma zay olo tsy nanao ratsy tsy naninona dia ilefa fa hoe tinanay dia tsy maintsy nilefa dia izy tsy nilefa ka zany izy teo ny voatifitra hitan'le gendarme avokany izy tsisy resaka misy reo fa dia efa nitifirindreo izy dia izy voatifitra fa izy le tao misy raika zay moa nahita anazy izy nilava ny teny voatifitra ho izy teny zany raha izy okre dia za moa mbola tsy nahita anazy fa izy hoe voatifitra dia gendarme reny bokany hoe aza tifirina tsony izy fa io namanay miaraka miasa amin'izay ohatra zao hoe dia hotolo tsy ninona misy zay dia izy nitifirindreo jirendreo anakifatsa reo teo dia jirendreo fa tsy maninona teny io aza tifirina tsony fa namanay miaraka miasa aminay izy afa tsy maninona ho izy reo zany dia reo lasa izy koa ma zany tena nitontoany ndao ty indesina amin'ny hôpitaly. Eto amin'ny devant ny école ny arc-en-ciel zany no mahita an'le action rehetrarehetra no miaina ihany koa ny réaction'ny ankizy ao anatiny ohatrany amiko zany le izy tsy tokony amin'ny devant ny école nareo ny anapoaka an'le basy satria le ankizy mahita mihitsy nareo misarika an'le basy dia mitifitra dia pitorana ny ankizy rehetrarehetra na lehibe na nkely ao torana tomany daholo ny ankizy ao anatiny ao dia na zay raha lasa mipanika satria tady tsy ho voagerenay le ankizy na dia efa mihidy ara le vavahady fa zay kosa efa nandraitrapetra hoe tsy mamoaka ankizy zay raha tsy tonga eo mihitsy le ray aman-dreny maka anazy dia raha ny tena zavatra hitako teo zao satria tokony hanao récréation zay dia efa napakevitra hoe tsy voaka récréation le ankizy mizotra avy any amin'ny bazary kely any dia akatrany amin'ny CSB tsy manao ninina miazakazaka fotsiny tavoangany rano eny amin'ny tanany dia miazakazaka tsisy midepasy ny goudron io fa anatin'ny goudron io daholo na io fasika io ara tsy nandehanandreo dia tena mandeha milamina zareo fa miazakazaka manao fonde fotsiny fa taitra be amin'izay zay avy eo hoe misy po basy be ary amin'ny CSB ary panika daholo amin'izay ny ankizinay ato na lehibe na kely tsy voatanana mihitsy fa mba tokony mba jeren'le tany filaminana zany hoe tsy amin'ny devant ny école anaovana zavatra ohatran'ireny fa raha azo atao.
afaka nanao hevitra ny kalalana kosa ny tao ambositra rehefa avy nanao jiabe no andidina ny tanàna dia ny farana teo amin'ny kianja ny 7 martsa 7 ny hetsika natao ny atrana tena toerana trany kosa ireo mpitandro ny filaminana na namafy ireo fitakiana atao amorony mani fa mitoy ny tolony Mangirfir ny olona tatsary matahotra matahotra ny olona fa efa ela ny nangirfiry ary efa ela no sahia mizoro sahia mizoro ka ho avy fotoana zao anambarana hery fotoana zao ijoroana sahia izay nitany amin'ny faritra fa ho any teto Antananarivo ny tony hetsika tsy manaiky lemenana samy tsy nanaiky lemenana na ireo mpitandro ny filaminana na ireo vahoaka manao fitakiana izay ravana amin'ny bomba mandatsy-dranomaso na dia teo aza mantsy ireo herisetra amin'ny endriny rehetra dia tsy nanakana ireo tanora sy olom-pirenena na nioneviny ka sany atrika ireo beboty teny Angady Fotsy Beoririka Rasalama Besarety sy ny manodidina izay nahitana ireo mpanolotsainy tanàna sy ireo solombavam-bahoaka izany Narcisse Karazafy miaro tanjona Sapanan-dalana maro no nisy toerana fiangan'ireo mpanao fetsiketsehana androany ho an'ny tetỳ Angady Fotsy dia isan'ny lohalaharana ny fikambanana 3e izay niezaka ny fandresy lahatra tamin'ireo zandary. Fangatana madio fikambanana 3e mandala ny marina mahitsy madio tsy anao ratsy misy izay tsy kastanana maramily izay ary zay dia ombatika anareo mame anareo ny fahafana anatanteraka ny asanareo fa zao kosa arova izay mangataka izay mba arovanareo tena tsy anao ninina izay eto amin'ity hetsika atao ity ny zavatra-katana inge dia tsotra e karakara fotsiny fiainanay vao ny olonanay zay fotsiny dia mangataka zay mba aloha mba androso zay ny familireny rehefa tsy mahazo lalana dia any Ambojatoko zay mangataka fa tsy mena lalana foana e raha omena ro lalana zay dia milamina tsara tsy kotana io fa mba moa lalana zay andeo any Ambojatoko tsy anao erisety zay to tanapolo tsy anao erisety zay mangataka anareo mpitandro filaminana mba ameny lalana andeo any zay ngeretako aminareo e avanareo zay tsy anao ininanareo zay fa itakotota ny zonay itakotota ny olanay ilaza aminareo zao ny olanay zay nakolinay any Ambojatoko na erisety maninona moa raha mba menareo lalana zay dia mba nareo mikadirenay arofo zay nareo nke mpiaro anay e arofo zay mangataka zay mba arovanareo am'izao hetsika dia atao zao hetsika fitakiana ny zo maha olombelona hetsika fitakiana ny rariny maha olombelona mila rano ny vahoaka mila jiro ny vahoaka dia angatanay mba omenareo anay izany. Isan'ny tonga nanatevin-daharana ireo mpanao fetsiketsehana tetỳ Angady Fotsy ny solontenan'ireo mponina avy any Laniera izay manana tanimbary 100 hektara no totofana. Laniera zay tambarinay zany eny an-tanàna eny totofana tsara garina
tsisy fampilazany any tsisy ninona fa tonga dia tototra fotsiny tambarinao tsy ao anaty resaka projet io tsy ao anaty ninona fa tonga dia totofana zay fandeha le tany eny dia zay zany mba misolo tena an'le tatsapam-boly rehetrarehetra eny tsy manaiky lehibe na zay fa mijoro an-trano hoe tany any ny ilainay zay tsy mila fifampiresahana hoe omena volana omena inona tany famokarana ny ilainay ny tambarinay dia zay any anay zay mahatonga anay mijoro aty zany. Maro ireo tanora no voafitaka betsaka loatra ireo fampanantenana tsy vita ny mpitondra hoy ny tanora iray. Tena fidy anao mese an'Rajela tamin'ny 2018 noho ny UEM zay programme nasanao ny fidianako anao tanora tsara tamin'izany samba vao nahazo kara-pifidianana fa amin'izao fotoana kosa zoako aranjara brika mba hoentiko ny analanao satria tsisy vita anao ny akabetsahan'ny fampanantenana nataonao ka ho anay tanora zany rehefa tsy mavita araky ny tenao zay tsy mavita aloha hiala satria tsy vitanao le izy tsy hainao le izy zay ny angatanay fa zay tsy anakorotana sady tsy anakorotana zay tsy amakitrano zay tsy fanony zoanay mba hoe tsy vitanao le adidy tokony nataonao taky zay mifelanao zany e vavanao mihitsy no ny teny ary misy vidéo any ampanao gazety any hoe zay tsy mavita miala. Isan'ny nampiavaka ity hetsi-bahoaka ity ny fifanomezan-tanana fifanohanana sy ny firaisan-kina ny samy malagasy ateo ohatra ireo mpitsabo mandehandeha ety Kianja manampy sy mitsabo an'ireo tanora sy ireo olona tojo ratitra sy tsy fahasalamana ao anatin'ny tolona indrindra ny fahaseporana manoloana ny bomba mandatsy an-dranomaso. Riketinay dia mitsabo zay io zany moa zany teramaso tena misy amam-borona rehetrarehetra dia mitsabo tonga eto toerana dia mitsabo zay salatry engany mba tsisy fa misy foana isan'andro nomboka 25 septambra zay efa hita ika zay sy zanako reo foana moa zany fa sotra tompo efa nisy omaly efa nisy no docteur infirmière zany angamba tsy tenenina tsona inona vocation zany natao hitsabo olona natao anampy olona zany zavatra zany zay angamba tsy asina commentaire dia hoe mitsabo natao anay hoe zay dia mbola anaty mbola tsy afaka hiteny be dia be zay fa mamonjy ny crimogène milatsaka zay mamonjy ny solona septra asthmatique vonjenay mainka amonjy ny andro zay. Ny kasany akatra teny ambondrona hiazo an'Ambohijatovo ireo mpanao fihetsiketsehana no nosakana ny mpitandro ny filaminana naparitan'ireo mpitonona kanefa afaka minitra vitsy dia miverina ihany izy ireo. Ankoatra ny teto akady fotsy dia ny kasa hiakatra ihany koa ny avy any Besarety ateo amin'ny Rasalama nefa dia voasakan'izy ireo ary isan'ny songadina ny herisetra nataon'ireo zandary tamin'ity tovolahy iray ity.
Io fatatsareo ary zareo antsoina tanàna fa zao mahazo gasy zanaka mody manjaka vondreatsika fa mijaly io io hoe hitanareo zao mahazo gasy rehetra zao raha mba miteny dia zao mahazo angaretiny manatanjaka zao hitanareo tsara zao hoantsika rehetra zao mahazo gasy zao manao antso aminareo vonjeo ny tanitsika fa mijaly nery matanjaka zao manjaka eto nanatevin-daharana ireo mpanao fihetsiketsehana taty Besarety ireo mpanolotsahana ny tanànana ny Tananarivo dia i Baba Clémence ary Lili niaraka tamin'ireo solombavambahoaka ny boriboritany fahatelo sy fahaefatra ary ny aveny Ambohidratrimo hitantaratra ny fitiavan-tandrazany malagasy hoy Clémence Arahary Nirina saingy vony sy daroka no setry ny fitakiana miankina amin'ny tsirairay ny hoavy ny Madagasikara. Mila manana lazonady isika tanora sy ny olom-pirenena manao fitakiana ho kosa ililira farala tsy hijanona manko ny hetsika raha tsy mandresy ny tolona. Zao zany aloha miaraka amintsika eto ny député ny boriboritany fahatelo. Miaraka amintsika eto any koa député ny district Ambohidratrimo. Etany koa député boriboritany fahaefatra Rina Randriamasinoro. Tonga nanatevin-daharana azy telo menadaty aty Besarety ireo solombavambahoaka avy amin'ny Antokotiko i Madagasikara. Bomba mandatsy ranomaso an-trano nasetrin'ireo mpitandro ny filaminana ireo mpanao fitakiana ho fialana ny mpitondra teto Antananarivo lasa nitodika any amin'ireo mpandray baiko mandrava ny hetsika fitakiana raka izany ny feom-bahoaka izay nanamafy fa tsy olona iray no tokony arovana sy hanimbana firenena. Tato-baovao ny Germaine Mejanary Taiziniana. Nanakoako nanerana ny arabe niainga teto Ankatso ny iran'ny mpanakanto malagasy sareraka méditation androany iran'ny tanisa ireo olona maro lafy iainana eto amin'ny firenena ka no irairainy sasany tamin'ny fitondrana teo aloha
ampatsiahivina ny mpitondra ankehitriny izany hoy ireto mpianatra. Niainga teto ankatso ny filaran'ireo mpianatra ny maraina teo ary nikasay azo ny kianja etsy Ambojatovo. Teto amin'ny fiodinana mialohan'ny idirana ny tonelina Ambojatovo anefa niatrana ireo mpitandro filaminana miaraka amin'ireo fitaovana fanaparitahana mpanao hetsika. Tsy nanatona azy ireo ny mpianatra fa nanao tazan-davitra ary nametraka sakana tamin'ny toerana misy azy ireo. Mbola tsy voarehetra nefa ny afo mirefitra ny bomba mandatsan-dranomaso ka niparitaka ireo mpianatra. Teto Antanimbaranandriana kosa no famitona ny syndikalista. Ny hevitra ny anao hetsika ampilaminana saingy tsy izay no valikafatra avy amin'ny mpitondra fa bomba mandatsan-dranomaso no nasetry azy ireo. Tezitra no io fihetsika io ity ray aman-dreny iray ity ka nanome afatra ho an'ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy ny mpitondra. Olon-tokana ve no amotehanareo ny taranaka faramadimby hoy izy nametra-panontaniana. Fa ny olona mpanapotika rino arovanareo ve? Fa aizy ty firenentsika ty inona nanaovanareo fianianana mba tongava saina fa raha tapo aminareo reo zalahy raha aman-dreny antitra zay nandaritolona maro a fa tsy mbola nahita ohatran'izao. Olona ray no ampanimbanareo firenena tongava saina tsy manena samborinareo. Hatramin'ny hariva teo mbola nifanenjika eraka Antananarivo ireo mpitandro filaminana sy ny ampanao fitakiana toy ny tety tsy be felan-tanana izay tonga hatramin'ny fidirana ireo mpitandro filaminana tanaty hopitaly. Teo ihany koa ny tety Ankady fotsy. Maro ireo naratra torana noho ny eritreritra tafahoatra nataon'ireo beboty kanefa tanam-polony an'ireo mpanao fihetsiketsehana. Niteraka fanehoan-kevitra maro ary voamaika nandrehitra afo ny lahateny nataon'ny Andry Rajoelina ny atoandro teo. Tafitoana tamin'izany ireo tanora mivondrona ao anatin'ny GNZ izay voaresaka manokana ka nanao valikafatra ankoatra azy ireo. Maro ireo fanehoan-kevitra tamin'ny alalan'ny ranty tao amin'ny tambazotra an-tserasera nataon'ireo mpanao politika, olon-tsotra sy ny maro hafa. Fanampanazavana. Teboka maro no noresan'ny filoham-pirenena nandritra ny lahateny nataony ho atoandro io. Nisongadina tamin'izany filazany fa nanarotiny mpanao politika ny fitakiany tanora GNZ ary manambara ihany koa fa robot no mibaiko ireo tanora ireo amin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera. Iaro ny vahoakany sy ny fananana ny baiko nomeny ny mpitandro ny filaminana ho izy. Niteraka fanehoan-kevitra maro ary ambarany maro fanaovana tsinotsinona ny an'olombelona ny teny Andry Rajoelina. Olombelona ohatra anao ihany mananaina nofo sy rà ireo olom-pirenena maro be mitaky ny zo sy fahalalahana fototra
arovany lalam-panorenana ireo. Tsy robot ny tanora sy ny olom-pirenena izay mitaky zo sy fahalalahana fototra arovany lalam-panorenana Andriamatoa Andry Rajoelina. Aza manao tsinotsinona ny ain'ny olombelona ianao. Namoaka rantomety efa mivantana any amin'ny Andry Rajoelina ihany koa ny solom-bava-moaka sy tenin-drandriana solony haiko manoloany ny fanambarana iny. Raha toka ny vahoaka malagasy anarivo no mitaky rano sy jiro dia manafina ny tsy fahaizany sy ny tsy fahombiazan'ny fitondrany Rajoelina amin'ny filazana fa robot sy cyber-attaque no misy. Tsy azo atao mbanjavatra ny fahorian'ny vahoaka ka naratsiana ny tanora sy ny olom-pirenena hoy izy. Ny antsony Rajoelina hoe génération Z voafitaka dia ireo tanora izay miaina tsy misy jiro sy rano, very asa sy ho avy. Tsy robot ireo fa tena zanaka malagasy mijoro taky ny zony ho ity solom-bava-moaka ity. Ny filazana hoe misy hery maizina fahavalo vahiny ady an-trano dia fikasana anakombonana ny feon'ny vahoaka sy ampitahorana azy ireo ho ihany faneho-kevitra. Manam-pirofo fa tsy manana vahaolona marina intsony ny fitondrana ho hiatrany sy teny randriana solony haiko. Mazava ho izy ny fitakian'ny vahoaka malagasy tsy mila laingy, tsy mila fandrebirebena fa mila fanovana marina sy mangarahara. Manainy amin'ny fahasalamany ara-tsain'ny Andry Rajoelina kosa ireo tanora ao anatin'ny Gen Z raha nanao valikafatra momby io lahateny io. Raha ny marina, atao tsy mahafehy izy alazany Andry Rajoelina ho ny faneho-kevitra. Nilaza ho diso fanantenana indray ireo tanora raha ny fanamarihany. Tao dia tsy fantatra ny vokatry ny herisetra nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny vahoaka manao fitsiketsehana amin'ny mpilaminana izay tsy tanora ihany fa ny malagasy amin'ny ankapobeny. Mety ho ara-dalàna ve izany hoy ireo tanora mametra-panontaniana. Tsy robot izahay hoy ireo tanora fa olombelona novo sy rà. Tokony hafantatra izany ny mpampiororo satria izy ireo no nandady-sadra ary tsy maintsy handray ny valikasa sara ny eo anatrehan'ny fitsarana amin'ny fotoana mampety azy hoy ny fanamafisana. Fa ankoatra ny lahateny dia nanahirana ny maro ireo tsy fahatomombanana ara-teknika na teo amin'ny feo izany na teo amin'ny fanolorana ny lahateny. Firenena no resaka ary filoham-pirenena no miresaka. Tokony hipetraka eo amin'ny toerany maharay aman-dreny ka melona fa tsy hamono ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana ary ny mpitandro ny filaminana ho ireo ray aman-dreny ara-panao amin'ny FFKM Ambositra raha nanao fanambarana. Miantso ny vahoaka kristianina rehetra sy ny vahoaka malagasy hitandro toy ny anak'Andriamaso ny aina, ny fifankatiavana, ny fihavanana ary tsy ho voasarika ho amin'ny korontana sy herisetra samihafa indrindra ny fandrobanana ny fanimbana fananan'olona. Manam-pahendrena ny vahoaka malagasy ary mahafantatra fa tsy izany fomba faneho-kevitra hoy izy ireo. Fanampanazavana. Manamafy ny antso efa nataon'ny FFKM Foibe izay misy ireo fiangonana FJKM, FLM, EM ary ECAR, ny FFKM tao Ambositra ka nivoaka tamin'ny fanginany manoloana ny toetra raha misy ankehitriny. Tena mpiandohana dia miantso ny mpino kristianina rehetra izy ireo hivavaka ho an'ny firenena manoloana ny savorovoro misy manerana ny Madagasikara. Zony olom-pirenena tsiraray ny manao hevitra ny kalalana ho ny fanambarana. Miantso ny mpitondra fanjakana tsy hanome baiko ny mpitandro ny filaminana ka mpiasa herisetra amin'ireo izay misafidy anao izany ary mba handray andraikitra avy hatrany manoloana ireo mitady OPEF ka hitarika ho amin'ny fandrombana sy fanimbana fananan'olona sy ny fananana iombonana izy ireo ary mangataka ny amoana ihany koa ireo voasambotra. Tokony hipetraka eo amin'ny toerany maharay aman-dreny ka melona fa tsy hamono ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana ary ny mpitandro ny filaminana ho ireo ray aman-dreny ara-panahy. Miantso ny vahoaka kristianina rehetra sy ny vahoaka malagasy hitandro toy ny anak'Andriamaso ny aina, ny fifankatiavana, ny fihavanana ary tsy voasarika ho amin'ny korontana sy herisetra samihafa, indrindra ny fandrombana na fanimbana fananan'olona, manam-pahendrena ny vahoaka malagasy ary mahafantatra fa tsy izany no fomba faneho-kevitra ho izy ireo. Fangatahana jiro sy rano mba hositrahana ara-dalàna no atombony izao hetsika izao kanefa raha mahita ny farany. Samy mandiny tena ko mirary ny FFKM Ambositra ny sy ny fitoniana, ny fampitsarana ny herisetra, ny fahatongavan-tsaina ireo tompon'andraikitra samihafa ary ny fandraisana andraikitra eo amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Manodidina izay vaovao izay misesesy ny fanambarana avy amin'ny CSS, sandikany mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra nanomboka ny 5 septambra lasa teo. Izy ireo izay manameloka ny herisetra atao amin'ireo maneho hevitra am-pilaminana ka miantso ny ambitsarana ny fampiasan-kery sy hanolotra ny navandoza eo anatrehan'ny fitsarana. Manana drafim-pitantanana, paikady-panarenana sy tetikasa-pampandrosoana amoana ny firenena amin'izao kizy izao ireo manam-pahaizana hoy ny CSS ka hitondra makany amin'ny fitoniana antoky ny fampandrosoana maritra. Mitaky firaisan-kina ny rehetra izany amin'ny fikonan-dohan'ny pirenena mahefa na ilay antsoina hoe conférence nationale souveraine hoy izy ireo.
Any vahoaka ary anyvy amin'ny vahoaka ny fahefana hoy ny SSS sandika ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra androany. Manameloka ny herisetra tao amin'ireo tanora sy mpianatra ary amin'izay rehetra mamy hevitra ampilaminana ny SSS ka mitarika ireo nampindramina fahefana ampitsatra ny fampiasan-kery sy hanolotra ireo navalokely keo anatrihan'ny fitsarana. Manona ny tolona ataon'ny mpianatra mitaky ny fiovam-pitantanana sy fiovan-drafitra manontolo ary ny fisitran'ireo zo fototra manome asina ny siombonana izay tombontsoa ambonin'ny firenena izy ireo raha ity fanambarana ity. Manana ny andraikitra ny mpanabe amin'ny fifambozarana sy fiara-miasa amin'ny ankolafika rehetra tsy ankanavaka amin'ny sehatra rehetra ikatrohana. Atao izany ho fanamafisana ny fito-kevitra ijoroan'ny sandika sy ho fanatrarana ny tanjom-panarenana ary ny tanjom-panorenana imatimatesany. Manan-tsafidy araka ny fion'ny fieritreretany ny mpikambana tsiraray ny amin'ny fandraisany anjara adidy eo anatrihan'ny tolona. Manana drafim-pitantanana, paikady-panarenana ary tetikasa mpampandrosoana amohana ny firenena amin'izao ankizy izao ireo manam-pahaizana vatona sonotry ny tany ka hitondra makany amin'ny fitoniana. Antoky ny fampandrosoana maharitra. Tsy ny tontolo politika ihany no mila jerena fa ny seha-piaramonina manontolo mihitsy ho ny SSS ka mitaky ny firaisan-kinany rehetra miatomboka amin'ny fikoanan-dom-pirenena mahefa na ny conférence nationale souveraine ahafana mandinika izany. Lafim-bavao hafa kosa indray nanapa-kevitra ny roso amin'ny fitokonana faobe ireo ampandrarany fonja rehetra eto Madagasikara nanomboka androany noho ny tsy mbola famalian'ny fanjakana ny fitakiana atao anatin'ny 27 araky ny fepitaona nomena no antony ity fanapa-kevitra ity. Nambaran'izy ireo ihany koa fa toerana saropady ny fonja ka tsy azo ekena ny fandefasana bomba mandatsaranomaso na tifitra manodidina ny toeram-pamonjana. Ambizay ny rahalatsaka teto amin'ny firenena hoy ny fanamafisan'izy ireo fanadihadiana. Tapitra tanikeo maraina ny 27 nomen'ireo mpiasan'ny fonja ny mpitondra fanjakana mba amahana ny olana mahazo azy ireo. Mbola tsy nisy hatreto ny fifanantonana na fifampiresana ny fanaovany fitondrana sy ireo mpiasa hatramin'izao. Vokatry ny tsy fisiany valiteny momba ny fitakiana dia nanapa-kevitra ireo mpiasan'ny fonja fa tsy handray voafonja vaovao intsony sy manomboka androany. Araka ny fanazavan'izy ireo, itoy tsy akiato izany fepetra izany. Raha vantany voatapitra indray ny 27 manaraka, raha mbola tsy misy ny fanapahan-kevitra raisy ny mpitondra fanjakana raha ny fanazavana. Manomboka androany dia tsy mandray olona ampidirana amponja na incarcération ny fonja rehetra manerana nosy ao anatiny 72 heures. Aorinan'izay raha mbola tsy mijoro ny gouvernement izay ahitanay ny sekretera mpanjakana iadidy ny fandrarana ny fonja dia tsy maintsy hitoy izany aorinany 72 heures. Faharoa manaraka an'izay dia mampatsiahy izahay fa ny toeram-pamonjana rehetra manerana nosy dia toerana saropady izay lazaina hoe zone rouge ka fadina ny mitangorongorona na manapoapoaka zavatra eny amin'ny toeram-pamonjana fa mety ampidoza. Natao izao fanambarana zao mba hisoroana ny fitombony olona latsadra eto amin'ny firenena satria mino izahay fa hahita vahaolana ny tompona andraikitra hiverena ny filaminana eto amin'ny firenena ka ahafahantsika miara miaina milamina indray. Fahatelo, amafisina eto fa miray fo miray hina ny mpandrarany fonja rehetra manerana nosy amin'izao fanapahan-kevitra no raisina androany izao. Nambaran'izy ireo tamin'ny tafatafana atao tamin'ny mpanao gazety io maraina io fa manam-pahaizana sy mananandrasake-fa amin'ny fitantanandrarà ny ampiasan'ny fonja. Maro amin'izy ireo ny nivoaka avy ao amin'ny ENAM. Raha natsangana nefa ny sekretera mpanjakana miadidin'ny fonja dia olona tsy avy ao amin'ny sampandrarany fonja no napetraka ho sekretera mpanjakana iandraikitra izany sehatra izany. Tsy azo ekena intsony izany hoy ny fanehoan-kevitra. Lazaina hoe ratasia minisitry ny fitsarana fa tsy topo-kevitra tsy mahasy mandidy amin'ny asanay fa hijaban'olona hafa izay lasa misy répercussion aty amin'ny mpiasa la izy ary matetika manimba mpiasa mampigadra mpiasa. Ka zay indrindra mahaveny amin'ny taraina hoe mangataka ny sekretera mpanjakana iadidy anay satria iranareo mahafantatra amin'izao ny ministra anay mpitsara, dirikabinay mpitsara, ICG-nay mpitsara, enina mpandoa bary ara, dafy plutôt mpitsara, PRMP-nay mbola mpitsara. Zany hoe zany poste clé rehetra rehetra eo anivon'ny ministera tsisy diranay nefa izay dia manana manambonina ahitra ambony mivoaka ny ekôly ambony eny amin'ny ENAM nianatra zany fitantanandrarà zany
manana traikefa amin'izany fitantaram-bola fa tsisy na poste kely iray ara omenanay nefa izay tena andriankinany ministera eny fa tena andriankinany ty firenena ty mihitsy satria izay de dernière part misy sécurité eto amin'ny firenena. Mitaky ny famerenana amin'ny laony ny lanjany asany sy ny fanajana ny rafitra anatiny ireo mpandrarahany fonja tsy anaiky ny fanapahan-kevitra manilika na manamaivana ny asan'izy ireo entsony izy ireo ary vonina ny anohitra amin'ny faran'ny etsika raha tsy misy valiny mazava avy amin'ny fanjakana andrasana ny toyny. Miroso tsikelikely amin'ny fikatsonana asa-panjakana eto amintsika amin'izao fotoana izao ankoatra ireo mpandrarany fonja sy ny eo anivon'ny ministerany fahasalamana dia nilaza ny roso ny fitokonana faobe ihany koa ny mpiasan'ny fahatseranana hikatso araka izany fampidirana sy famoahana entana ny anivon'ny fahatseranana manomboka ny alatsinainy izao fanampanazavana. Hikatso manomboka ny alatsinainy izao manerana ny firenena ny asa eo anivon'ny fahatseranana fanapahan-kevitra noraisiny taorian'ny fivorimbe izany. Etsika sy fitakina manoloana ireo olana tsy voavany mpitondra eto amin'ny firenena izao ataony mpiasa ny fahatseranana izao. Voalaza fa isy ihany ny service minimum iantra amin'ireo fitaovana tena ilain'ny vahoaka toy ny fanafody sy ny kojakoja ilaina amin'ny fiainan'ny olon-drehetra. Tsy tafiditra ao anatin'izany anefa ny fitaovana sy ny kojakoja natokana ho an'ny tafim-panjakana. Tafiditra ao anatin'izany ny tsy fisina ny fisina service minimum ohatran'ny mahazatra anay zany dia ho an'ny produit périssable, ho an'ny fanafody ary ny matériel médical ho an'ny hôpitaly. Tsy tafiditra ao anatin'ny service minimum kosa ny fitaovan'ny mpitandro filaminana satria ny zavatra misy amin'izao dia mampalahelo ary mahonena ny fanaovan'ny mpitandro ny filaminana famonoana ny olona maneho hevitra rehetrarehetra izay mialohanay tanteraka ary miara-miory ihany koa zahay amin'ny fianakavian'ny manamanjoa amin'ny izay namony ainy tanatin'izao crise izay iainantsika izao. Eo ihany koa dia mirary fahasitranana feno an'ireo maratra. Faharoa manaraka an'izany dia mampafantatra ny mpanjifa rehetra eto anivon'ny fahatseranana fa dia isy an'izay fanelingelenana izay aloha ao anatin'ny 3 andro fotsiny aloha ka rehefa mbola tsy tonga saina ilay ranga izay angatahan'ny olona ny fialany dia hitondra izay. Anisany antony manosika ireo mpiasa ny fahatseranana andray ity fanapahan-kevitra ity ny fiarahamientana amin'ny mpiara-miasa iray nodaroan'ny olom-botendry tany Maroantsetra. Tsy azo ekena hoy izy ireo ny herisetra atao amin'ny mpiasam-panjakana izay manatanteraka ny adidiny. Dia mba ho solidarité anay amin'ny namanay ilay agent tany Maroantsetra izay novonoina manam-pahefana tany voatotony vodibasy sy ny sisa izay hitantsika tany anatin'ny Facebook tany dia ho solidarité ho anazy zany dia ho tanterahana ihany koa izay grève izay. Natao zao ho fanambarana izao mba hampiomanana ny olona rehetra ary hialana tsiny amin'ny mety fanelingelenana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsara ho an'ny filohan-kehitriny ny miala moramora manoloana izao zava-misy manerana any Madagasikara izao hoy ny faneho-kevitra. Ka dia miantso Andriamatoa Filo Rajoelina. Mbola nasiako Filo le izy androany fa isan'andro tamin'ny nanao déclaration dia hoe Rajoelina. Miantso anao satria ny antony dia tsotra ihany. Tamin'ny anao tamin'ny 7 dia ohatr'izao ihany nanaovan'ny Filo teo aloha. Fa ny Filo teo aloha mba nahalala nametra-pialana rehefa hita fa invivable sy tsy azo entina intsony ilay toedrara. Aza mialokaloka amin'ny resaka hoe zao ny lalàna zao sy ny sisa hoe voafidim-bahoaka. Voafidim-bahoaka koa tamin'ny fotoan'andro ny Filo nesorinao teo dia mba mieritrereta an'ireo vahoaka malagasy sy ny zanaka malagasy. Ny fianakavianareo mety efa sambatra fa ny vahoaka tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Ka dia apetrako izay zavatra izay ho anareo izay mbola manolontsaina azy, ianareo izay ministra mbola mieritreritra fa mbola hiverina hipetraka eo izay amiko manokana dia famporisihana ny idiran'ny firenena any anaty-kizo ny zavatra ataonareo. Tsy misy vahoaka manoana intsony ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsy najaina sy noenoina manko ny teniny any ka tsy totendry amin'ireo tompon'ny fahefana intsony ny mpitondra. Arak'izany tsy misy antony tokony anohizany ny fitondrana ho an'ny firenena. Manao antso mivantana amin'ireo mpitandro filaminana ireo mpiasa ny fahatseranana mba ampitsahatra ny herisetra amin'ny vahoaka. Mandalo ihany ny mpitondra fa ianareo mpitandro filaminana ijanona trany amin'ny asanareo. Aleo manapa-kevitra iaraka amin'ny vahoaka
hoy hatrany teo anivony sendika. Manameloka ny fampiasana hery amin'ireo sivily mitaky ny zo fototra, mitaky ny fahalalana maneho hevitra ho an'ny olom-pirenena rehetra sy ny fiverenana amin'ny demokrasia ireo diaspora malagasy any ivelany. Mitaky ihany koa ny famoahana ireo rehetra nosamborina tao anatin'ny tolona, ireo gadra politika sy ireo rehetra nofonjaina tsy ara-drariny nandritra ity fitondrana ity izy ireo. Fanadiadiny eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Manameloka ny fampiasana herisetra tsy ara-dalàna atao amin'ireo olom-pirenena mitaky ny zo fototra maha olona azy ny diaspora malagasy any ivelany ary mangataka ny fafana maneho hevitra ho an'ny olom-pirenena rehetra sy ny fiverenany demokrasia. Mangataka ny famoahana ireo gadra rehetra voasambotra atao anatin'ny andro vitsy-lasa, anisan'izany gadra politika izay lasibatry ny fitondrana ankehitriny. Tsy azo idivirana ny fametrapelan'ny andro rajoelina ireo diaspora malagasy any Allemagne, Afrika Atsimo, Belgique, Canada, États-Unis, France, Hollande, La Réunion, Luxembourg, Suisse, Norvège raha nanao fanambarana. Maro ireo fandikan-dalàna sy fanitsakitsana miverimberina ny lalam-panorenana malagasy nataon'izao fitondrana izao. Diso amin'ny fanapakevitra raisiny momba ny tetikasa goavana andanimbola tapitrisana ny fitondrana ho izy ireo izay maika mampitombo ny trosan'ny firenena izay voasikazo ho firenena mahantra indrindra maneran-tany. Tsy mifanaraka amin'ny fasahirana ny vahoaka malagasy ny tetikasa ataon'ny fitondram-panjakana ho izy ireo. Mendrika ny iverina amin'ny sotoavana maha malagasy ny malagasy. Ny afana maneho hevitra, ny fafana miasa, ny ady amin'ny kolikoly, ny fafana mianaraka ny fomba mampanao, ny fomban-drazana sy ny fomba fisainan'i Madagasikara raha ny fanamafisana. Miantso ny governemanta tany amin'ny firenena misy azy ireo araka izany ireo diaspora malagasy. Anoana amin'ny asa sy ny teny, ireo malagasy izay tsy mitady afa-tsy ny zo fototra maha olona, dia ny aina ampahendrena sy aneho hevitra ny kahalalahana. Nampiseho ny fahavononany izaran'ny fijariana mpiray-tanindrazana amin'izy ireo raha ity fanambarana izay maniry ny ahita ny firenena manady ireo sotoavina fototra dia ny demokrasia izany. Miantso ny ampitsarana ny herisetra sy ny iverenana ireo mpitandro ny filaminany amin'ny andraiky ny fototra dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Ny collectif des associations ahitana fikambanana 40 izay manameloka ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Nanamafy ity fondrona ity fahazon'ny olom-pirenena ny fanehoan-kevitra saingita fa misy ny fiandaniana sy fanararaotana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny etsy-bahoaka. Narcisse Karazafy ny aritandana no mitatitra ny antsipriam-baovao. Miantso ny iverena ny mpitandro ny filaminana amin'ny vahoaka ny vondron'ireo fikambanana eto Madagasikara, manameloka ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana manoloana ny etsy-bahoaka ity vondrona ity izay manamafy fa zo fototra ny fanehoan-kevitra ny kahalalahana belohin'ny collectif des associations ihany koa ny herisetra toy ny fidirana an-tranon'olona tsy ara-dalàna, ny fampiasana bala caoutchouc na bala tena izy ary ny fanimbana ny fitaovan'ny mpanao gazety izay sokajian'ny collectif fa endrika fanararaota-pahefana sy fanitsakitsahana Mandritra ny 5 septambra sy 9 septambra dia maro ireo toerana maisy novakiana nefa ny mpitandro filaminana miandro teo Ambohijatovo sy Analakely. Inona izany lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana. Miaro zaridaina sy kianja ve mihoatra ny vahoaka sy ny fananany. Rariny ve izany sa hitsiny. Raha milaza ny mpitandro filaminana na fanaparitahana ny tiana tao, nahoana ny manitsika anankelakelan-trano izy ireo, nahoana ny miditra tranon'olona, nahoana ny miditra mitifitra amin'ny bala caoutchouc, lasa asa fampiororona no hita fa tsy fandriam-pahalemana. Tsy azo atao ny fikasihan-tanana mpanao gazety sy manimba ny fitaovan'ny mpanao gazety. Ireo nefa dia nitranga izany ny talata 2 oktobra 2024. Ireo fihetsika ireo dia manambara ny fanararaota-pahefana ataon'ny mpitandro filaminana no sady fanitsakitsahana ny zon'olom-pirenena. Tsy aivony etoana fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany antom-pisian'ny mpitandro filaminana nefa ataon'ny fanohatra amin'izany no hita. Koa miantso izahay collectif des associations de Madagascar ny hanatsarana ny herisetra tao amin'ny vahoaka ary ny fipetrahan'ireo zandary, miaramila ary ny polisy amin'ny tena anjara asany dia ny fiarovana ny vahoaka izany. Raha misy tsy mety ataon'ny vahoaka dia atoro am-pitiavana izay tokony ataony izy. Raha toa ka tsy maintsy ilana lalana ny fitokonana dia ampio ny vahoaka azo alalana fa aza vonoiny. Miantso ny ampitsarana ny herisetra sy ny fiverenany mpitandro ny filaminana amin'ny tena andraikiny dia niaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy hanompo baiko politika ny collectif des associations. Izay dia miaro-ny zon'olombelona ary manohatra ny herisetra izay atao amin'ny mpiray-tanindrazana na izy io eny na atao hoe mpitandro ny filaminana aza voatorabato dia miaro an'izany zay satria ny malagasy tsy tokony hifandrasa.
karaha hitanareo endratraretraretra zany reo mpikambanao anatin'izao collectifny association zao a dia manana anjara lehibe zay a hitondra ny anjara brika eo anivon'ny fiarahamonina anatin'izao rehetra zao indrindrandrindra misy aminareo eny tenany anaty tololany a da hitondra fa ino moa zava-misy a mitsabo raha misy maratra raha misy ny manafasiranana mizara ny rano zay a zany hoe le mahaolona mihitsy no hijonay zay ny anoeranay ny herisetra fa tsy tokony atao ny herisetra. Isan'andray anjara tamin'ireo hetsika androan'ny collectif des associations tamin'ny alalan'ny fampitaovana ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny fanomezana rano sy sakafo maivana ary cache-bouche sy ny maro hafa. Lafimavao hafa kosa indray hisy lamina savaovao apetraka ho an'ny mpanao gazety indrindra rehefa manao fandrakofana eny an-kianja sy mandritra ny hetsika lehibe mitranga eto amin'ny firenena. Raha ny fantatra tao ohatry ny fifampiresahana ny fanaovany ho lavitry ny mpanao gazety sy ny solotena ny emonat. Nanamafy ny ho lavitry ny mpanao gazety fa hiarony zo ny mpanao gazety ny ao anevo ny emonat. Fanampanazavana. Tsy azo odiny tsy hita fa fototry ny demokrasia sy ny fahalalam-pitenenana ny asa fanaovan-gazety. Ny mpanao gazety no masy sofina ary indrindra feo ny vahoaka. Raha misy faneriterena na sakana amin'ny asany dia voatohitohiny ka misatra ny fahazahoan'ny vahoaka vaovao marina any ka verozo ny olo-pirenena. Taorian'ny fifampiresahana ny fanaovany ho lavitry ny mpanao gazety na ny OGM sy ny solotena ny emonat dia voalaza fa isy ny lamina savavao apetraka ho an'ny mpanao gazety eny an-kianja amin'izao fotoan-tsarotra lalovany firenena izao. Zany hoe isy point focal zany hanome instruction avy any amin'ny force io isy olona ho atonina dia journaliste zay tonga dia manatony zany maka ny instruction hoe inona tsara ho fantatra ny amin'ny fiarovana ny ainy ny mpanao gazety voasoratra raha teo tao anaty le convention 2018 zay dia zareo aloha nanome toky hoe hiaro ny mpanao gazety izy tao anaty le fivoriana. Tsika ihany koa aty amin'ny côté atsika misy le fizarana lay brassard dia ny gilet de presse ihany koa zay samy hitako eny an-kianja eny hoe ny tompona orinasa gazety tsirairay zany dia tanina ihany koa sy ankasitrahana ny amin'izay hoe andray ny fepetra fiarovana ny mpanao gazety satria ny mpanao gazety eny miasa ho an'ny tombontsoa am-bahoaka hanome an'ilay vaovao amin'ny vahoaka zay ny tena androm-pisina. Tsikatra nandritra ny asa teny an-kianja androany fa nilamina ny fiaraha-miasa teo amin'ny mpanao gazety sy ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fandrakofana ny etsika nataon'ny vahoaka. Fa namariana manandanjy izany satria manam-pirofo fa azo atao ny miara-miasa rehefa mipetraka ny fifandrindrana sy ny fifanajana na dia eo aza ny fienjanana sy ny mety hotsindry amin'ny lafiny maro na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany. Mbola miandry valiteny kosa ny fifonana ampahibe maso angatany ireo mpanao gazety tamin'ireo mpitandro filaminana nanao herisetra ka nahatonga ny fitoriana napetraka eny amin'ny fitsarana. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toetra raha iainan'ny firenena amin'izao fotoana ny mpanao gazety nefa matetika lasibatry ny herisetra na avy amin'ny mpitandro ny filaminana na ireo mpanao fihetsiketsehana. Nisy olona tsara sitrapona nanome fampitaovana ho an'ireo mpanao gazety voasoratra ara-dalàna sy manana karatra matianina eo anivony ho lavitry ny mpanao gazety na ny OGM ka teo Analakely no nanomezana ireo fitaovana ny alohan'ny hanatrehana ny asiny ary sisy karazavy ny ari-tanjona. Tsy mora ny asa fanaovan-gazety manoloana izao toetra raha-pirenena izao manana didy sy andraikitra ny mpanao gazety mitatitra ny tena zava-misy marina eny an-kianja tsy afa-miala eny ary miaritra ny masoandro ny ora mikija akoatry ny herisetra na avy amin'ny mpitandro ny filaminana na ireo mpanao fihetsiketsehana. Fiara-miasa eo amin'ny olavitra sy ireo olona tsara sitrapo no nahazona nanome fampitaovana ny mpanao gazety rehetra tsy ankanavaka misoratra ao anatin'ny lisitry ny olavitry ny mpanao gazety manana karatra mahamatianina novatsiana rano, cache-bouche, bonbon, sakafo maivana, vinaigre sy sérum SSI ampiasain'ireo mpanao gazety rehefa hipoahany bomba mandatsa dranomaso ireo mpanao gazety eny an-kianja. Coin de ravitaillement zany misy rano dia misy SSI dia misy sakafo maivana zany tsy hoe anikahavoky akory fa hoe rehefa ohatra zany ka tena tsika lereraka be dia afaka hoe mandeha maketo amin'ity toerana eto Analakely andolana Analakely ity dia tsara zany marihana fa tena natokana ho an'ilay mpanao gazety izay aty amin'ny terrain zany le izy dia nasianay OGM sy ny association zany fepetra ihany zany ny fahazahoana an'izany fanampiana izany zany hoe mila manana brassard zany na mitondra carte OGM
dia raha ohatra ka tsy manana brassard sy ny carte OGM dia ny carte maison zany hoe ny katrany amin'ny toeram-piasana zany no entina any amin'ny OGM dia iny asiana tampon izay zany no ahafahantsika mahazo na misitraka ireo fanomezana zany eto amin'ny coin ravitaillement eto Analakely dia eto zany zay dia efa misaotra sahady ho an'ireo malala-tanana na eto Antananarivo na eto eraky Madagasikara na any ivelany izay tena nitsino sy nahita hoe mafy ny asantsika mpanao gazety dia mba nitodika taty amintsika ihany koa zany izy ireo dia eto zany zay dia mbola manao fanentanana ihany koa raha mbola misy any zany malala-tanana afaka micontacte izy ny OGM na afaka ihany koa izy zany hoe mifampiresaka amin'ny association tsirairay avy dia zahay avy eo no mifandrindra amin'ny ty resaka coin presse na point de ravitaillement presse ty eto Analakely moa zany mazava ho azy. Ankoatra izay manentana hatrany ho lavitra ny salorana ny fanamiana sy badge amantarana fa tena mpanao gazety teo Analakely moa no nijanona ity fampitaovana ny mpanao gazety ity. Tiany vaovao iny ihany koa tomboky lasity movavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny ity zoma ity. Angasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandram-pitafa ho amin'ny rampitso indray.